Ny tenin'Andriamanitra moa dia mahasoa ho fampianarana ary hoentin'Andriamanitra mitaiza sy manabe antsika ny tenin'Andriamanitra. Dia anatin'izay tadidiko ihany ny ambaran'ny Masina Paoly any amin'ny Korintiana hoe voasoratra ireo zavatra ireo mba hakasika fianarana ihany koa na ny zavatra tsara nataon'ny olona tany aloha tany dia ataosika kana fianarana ihany koa. Ny olona tany Niniva tena zavatra mahafinaritra be nataon'izy ireo. Ny vahoaka tany Niniva dia sy olona mpino an'Andriamanitra akory fa sy mpino satria i Asiria io amin'ny testamenta taloha renivohitry Asiria, ilay Siria ankehitriny zany Asiria, fanjakana natanjaka be zany Asiria zany, ary nampihorohoro sy nampizaly ny firenena nanodidina azy satria manafika firenena anankiray izy dia tena baboiny aby ny olona ary ravan'ny tanàna zay andalovany zany. Tena hitanareo le bulldozer fina le mpanoto lalana le rouleau compresseur reny, le zavatra ngeda be ohatra ny pneu ngeza be vy iny, zay andalovan'ny Asiriana zany tonga dia potika torotoro zay hoe izany tsy misisy hasiahana sisy ohatr'izany sy miraharahain'olona. Dia ao amin'ireny vohitry ny Niniva io maha hoe tanànan'olona sy mivavaka azy dia misy zao karazam-paharasiana rehetra zao. Sy dia misa zavatra betsaka sika hoe tanàna mazaka ao ny zava-mahadomela, ny fivarotan-tena, ny trafikana olona taova halatra maso amin'ny ankehitriny aloha dikasika ohatr'izay ao aby zany le zavatra. Ka ary amin'ny voalohany amin'ny bokin'ny Jonasa dia efa voalaza hoe tena mitaraina tafakatra hatrany amin'Andriamanitra misy ny fahotany Niniva io naky Andriamanitra sa mahatady koa. Asika izao manota dia vao mba lefitra Andriamanitra fa zany fahotana sy abibena zany mety misy mitondro zazakely sy manao lasopy zazakely azy angambany mihinanonona misy matoa lazaina hoe tena tafakatra hatramin'Andriamanitra ny fahotany io natao Niniva. Fahotana firenena, fahotana tanàna, ny kolokolo tsy lazaintsony dia nagniraka mpaminany ihany Andriamanitra satria Andriamanitra mosy tia ny haverezan'ny mpanotana ny hafaty azy fa ny bebahany sy ny hialany amin'ny alalan'ny rasiny. Andriamanitra zany dia mbola mametraka elanelam-panahy ihany hoe anaky de rasy io mino fa vombahiova izy dia magniraka mpaminany miala nagniny fa sa mamely manao lako tapoka Andriamanitra dia mba mampiomana ihany. Jonasa ny rahina dia ventsika ny tantara sa nazoto izy na anankiroa ny sy nampazoto an'i Jonasa na hoe sa possible ny bebahany olona dia tena efa tagnana zatra misotra sa mety hivokona koa na hoe efa zatra mivokona herim-povermaigny ny andehanako mitory teny any mety ho antony hypothèse na koa miteny hoe zao dia rirariranao dia ataonao lany andro mitory teny agny nefa raha hamindrano fo koa zay sy ahteo mety ho antony zany dia sa nazoto raha inyleza iny lefa iny. Fa Andriamanitra zany tena nandodina ny Jonasa, nandodina azy dia io le hoe tonga tamin'ny fanoroan'ny teny tompo andana mo nama andana mba miteny agny ihany dia lasa izy. Jonasa ty araka ny lazain'ny mpandinika soratra masina anisan'ny mpaminany kamo indrindra. Ry Isaia zany na niboridana nandritra ny 3 taona aza dia nitory teny tena sérieux tamin'ny fony izy ary tena niangavy ny olona hivebata. Fa i Jonasa tena kamo lahy mandeha izy ndray andro teny ray mbava fotsiny ataony ray nyleza afaka 20 andro ravany Niniva mody izy dia matory. Apisy koa afaka 20 andro ravany Niniva sa misy akoatran'izay izy samy teny dia manaova ny zososao dia aza manao ny zososao teny ray mbava sady sy amin'ny fo izy efa tsy nazoto raha teo afaka 20 andro ravany Niniva dia mandinika ny manam-panahy misakosako ny mananeritreritra tonga hatragnan-dapa agnampanjaka misy rangasay any mba aminany malezolezo dia zao ny teneny eran-tanàna fotsiny ndraiky san'andro afaka 20 andro ravany Niniva dia zay naheno iny fiesika ny hafahafa iny io dia mpaminany ohatra dia kamolahy any ty nefa dia raha teneny saoty mba marina tonga tamin'ny mpanjaka io dia ny mpanjaka amin'izay no teny hoe mampandinitra zany ndraindray zany tsy le zavatra mientanentana no mabebaka azy fa tena ohatra ny hafahafa ndraiky hoe mpaminany ohatra tsy dia mazoto nefa zay fotsiny nitory tena dia ny teny ny mpanjaka hoe zao raha onina sika aloha mila miala amin'ny rasy fanao sika aby zay mpangalatra aoka sa hangalatra koa zay mpiteny rasy sa hiteny rasy koa zay mandainga sy hiteny rasy koa arivany andro rehefa tany saketa aby fa zay telo zay aby dia sika manohy azy izay manao an'izao aza manao an'izao koa dia manao an'izao mba hiova rasimba sika hoe rasimba mandainga rasimba mangalatra rasimba mba ho lasa rasimba dia inona ny nanaovana an'izay
tafilasaka aby reo zany tena marika ny hoe tena sody mba hita izy ta manao Andriamanitra dia mba aza vonoina hoe sody mba hitan'Andriamanitra koa sika miova satria Andriamanitra ny samiditra raha miova fa rehefa ho miova gnao dia mba mahalala ny ataony ihany Andriamanitra dia nifagnentana zany reo hatramy biby nasiana kapoka ny kisomba sa hitrongy tamin'izany andro zany zay misy le izy fa soratra masina moa mey agnareo rehefa tena soratanao zay nasiana kapoka ny vavany kisomba sa hitrongy natao an'izay aby ny akoho ny fatorana tady mba sy hisy trindroko biby ozy izy teo tokenareo igny vaky teny tsara be sady mirindra teo iny vaky teny mirindra sy milamina ny misy manontolo teo dia zay zany hatramy biby ny fehitenda aby ny olona ary sy nanao ny fanaony andavanandro misy tena voananana contre hoa mokombotranona tary fa no nididiny mpanjaka dia tena efa nilaza ho agnareo namako agny velan'ny tanàna igny tena mihidy aloha zao ny tanàna fa ngaisa hangalatra koa dia ohatr'izay aby nataony olona dia nanenenan'Andriamanitra ny loza saika afisiny an'ny Niniva dia avitra voavonsy Niniva tamin'izany hoe dia torotenina mpaminany ka milahy ka tsy mahagaga ary zay soa tamin'ny andro ny raha gaga nahitany sy finoany olona ny olona tamin'izany andro zany sy mino satria efa mahita fahagagana be dibe ny fampitomboana ny mofo teo boka sitrana firy ny maty misangana firy fa ny olona dia vao miteny ihany hoe fa ten'Andriamanitra ve rangahy ity moa sa ten'Andriamanitra izy atariny fiaviny averiny rainy ariny reny ny anabaviny sinsisy sy nino dia vao mangata mba sy ho fahagagana moa fa ngay ndraindray mieritreritra ohatra Andriamanitra nefa ohatra sa izy ve Andriamanitra ve dia sy posiposy ohatra nindraha io zany le sy finoana dia mangataka famantarana fa zay so miteny hoe magnategnata isokonareo ohatra mitady fahagagana hafa asa hagnome anareo fa ny famantarana zao nasa ihany onona atao hoe spino sy mbola nahalalан'Andriamanitra kory aza fa tenenao aza manao rasy fa mampisaly vahoaka sananao koa izy vao nitenena nefa toroteny malezolezo zara re misy farisendahatra bebaka izy dia agnareo sady zanak'Andriamanitra dia eto anagnanareo ny lalàna anagnareo ny tempoly ny fivavahana lalàna hainareo senjery sisa agnareo samy bebaka sy miova amin'ny rasy fanao ngone zany mahita ny fahagagana ataon'izay soa dia tokony ohatra ny olona tagnany Niniva hoe eto Andriamanitra arangasa hangalatra koa nakisagnao aza rositragny nasiagnao aza nanaovany fahagagana dia mba tonga sagnao hoe tena efa mamangy ny olona rangahy Andriamanitra mpaminany lehibe no miseho eto anivosika rehefa hoe ngo zany rehefa miaiky eo misy mpaminany eo anivosika dia tonga dia rainy toroteny nataony mpaminany rainy tonga dia iainanao henonao azy hoe mila miala amin'ny rasy mianatra manao soa nefa ny olona sy miala amin'ny rasy ary sy mba hanala nanao soa nefa dia misy mpaminany lehibe nao izao nasy eo zay tadio sy voatery hiteny zao ohatra hoe mopera hiteny anareo hamerigna ny teny izy mpaminany hoe manaovany zao dia manaovany zao fa vao hoe indro mpaminany lehibe no atao nivosika ary sy voatery roa ny mopera ihany fa naky anareo samy anareo sika kristiana dia reny efa milaza amintsika hoe mianara manao tsara ary miala amin'ny rasy dia zay ohatr'izay ny logika amin'ny soratra masina io dia nomensiny arozy izy hoe ireo olonareo no hagneso anareo amin'ny fisarana nareo nanana an'izay soa nanana ny mpaminany nanana ny ten'Andriamanitra nanana ny lalàna manao sorona mivavaka sisisa nefa sy nisy fibebahana misy tamin'ny fomba fiainanareo sisa dia ataony ona hoe dia mba niangataigna regnareo rabakoly dia mpiasa ny radio ohatra n'izay zany mba namako dia saky tenenina fa sy dia maneroseroa dia mba miasa amin'ny radio dia agnay aza ranona ve onona sava nahenao zany Andriamanitra zany agnay sananagna baiboly sananagna radio sa mamaky baiboly amin'ny telefona sy mbola nisy tony t-shirt hoe fa fahasavan'Andriamanitra naty zao aky hoe nakagny asenagnao aria lakamisy dia mba mahita t-shirt ny onona sy hatagny vogno sy namany mitora t-shirt regny zany hoe fa sy izy tsy hain'Andriamanitra tao agny anefa mitory teny amitsika am'izao andro ankehitriny zao ny radio FM mitory anina sisa fivavahana moa dia efa rofina amijony ny olona tagny Niniva sanandrea zany fa dia tia torotenina bandy mampalahelo malazolazo ty dia nabebaka azy ka noho izany tsika koa zany sy hiandry hataon'izay soan'izay tsika re dia mahazo kominio dia matetika tsika ty amin'ny faritra Ambovombe fandriana Ambositra fandriana ty zany le aty amin'ny tapagna sinana diosesy fa agnambany rehefa nagnamboriposy agny zany indroaiky indro taona indraindray ny tena agnambany vohitra be vao mahita mopera satria za ty ny irainy vohitra ny district io vao misy fiadidiana zay adiny folo ary amin'ny zanam-piangonana agny vao misy adiny enina koa fagnelagnena dia amin'io zanam-piangonana io ny tanàna vao mandeha adiny efatra vao tonga amin'ny zanam-piangonana dia hitanareo zany dia nefa raha nyona rainy tena mibebaka izy sy hoe mivavaka fa mba mibebaka mba misy zavatra miova amin'ny fiainana zany dia izay zany ny fampianarana asika hoe ndao ary satria isika men'Andriamanitra fahasoavana be dibe dia mba Andriamanitra sy misara sika amin'izay efa nataosika sy tanataosika fa androany zany izy miteny hoe andao sika mba hakatahaka ny tany Niniva hoe ny onona aza
toroteny malazolazo zany de efa nabebaka azy zay sika manana fahalalana be dehibe ny sitrapon'Andriamanitra andao vadika sika fibebahana nama de tsy hisy loza manzoa asika sy ny tanàna atsika zay zany niafatra ny tenin'Andriamanitra amaranako azy de ty hoe le hoe Niniva afaka 70 andro de ho ravana de satria manko hoe nanany an'Andriamanitra de sy nyravany eritreretintsika manko de ohatry nanaovana Sodoma sy Gomora hoe afisolo-fary tena apokalypsa zany hoe zay moa ny filazan'ny film zao faharavana zany tena faharavana lehibe sy de zay kory hoe niongana ny vato sy ny briky de nezera ny tafo a zay le faharavan'ny Niniva fa le hoe faharavan'ny Niniva reheverina mihevony ataontsika hoe zany sariteny anohatra na hoe symbolique de hoe karazana fiavonavonan'ny olombelona manao sitrapony ary sy mahalala an'Andriamanitra sy mahalala ny olombelona dia liba zay no amaisika agnarana hoe Niniva kehitriny ka engany agnaty zao 70 andro zao a tena ho ravasika miaraka amin'Andriamanitra ny Niniva mpiavonavonantsika fa ny tena sika sa ho rava sika de hiriaria sika ho sambatra fa ny Ninivako ny ameko agnarana ny Ninivako aho indraindray mora masiaka ao a indraindray a tsapako zany fa mako sy mivoaka tio a hitanareo misikisiky fa rehefa vizaka de nerveux tratrana zany aby ny akabeazan'ny olona nerveux kizitina ngary ohatra hoe misy zavatra ohatra hoe voafitakanona sa tonga andray ny vola de mba misy fahasorenana normal zany fa gny manao hoe de tonga de fahotana ho azy ane le tezitra sy sorena ohatra fa gny mba manao ezaka hoe Niniva zany aleo mila ravana 70 andro raveny samy manaova zay ny asa inona Ninivanao samy jereva Niniva zay mila ravaina fa ny zao zay tena lazako ny agnarany a rehefa ekena koa izy a de efa namany fibebahany sy afaka ndraiky zitina sy ny sisa de ny farany a nareo toko mahalala ho mpanoratra reny ihany mpanoratra tantara mpanao tononkalo mpanao poezie fa zany sa manao any asena de mba misy a poezie fa ataoko amin'ny teny frantsay kely izy mora tadidy a hoe change ton cœur quitte l'erreur sera le bonheur de tonga ny asambarana zay hoe miady rima kely izy hoe change ton cœur vai ny fonao miady sy moeraoera fa manao eraera change ton cœur quitte l'erreur sera le bonheur zany hoe tonga eo ny asambarana mba verignisika farany kely vetivetiny hoe change ton cœur quitte l'erreur sera le bonheur zay de mirary sosika amen